Faly miarabantsika tsirary avy manaraka n'ity fety lavitra ity ny tenanay araka izao fahitanao aso dia ny pasteur Frédéric miaraka amin'ny pasteur Hertina Davidson no manolotra n'ity fandarana manokana androany ity. Miarabanao mpanaraka ny fandarana ary miaraba ihany koa ny pasteur. Manona ny fiadanan'ny tompo anao pasteur Frédéric. Fandarana vaovao izy ity zany hoe délivrance et équilibre. Somary amin'ny teny frantsay moa zany zay ny tena azahoana azy. Fanafahana ary karazana hoe équilibre zany hoe fandanjalanjana. Fandanjalanjana. Zay zany izy délivrance et équilibre. Zay ty fandarana vaovao ray ity. Le délivrance moa ngamba efa hain'ny olona ihany hoe fanafahana. Fa le équilibre ngamba no azavako kely vetivetika pasteur. Ny équilibre dia ny vatantenan'olombelona mizara telo. Ny olombelona moa fa tsy ny vatantenany. Voalohany zany ao ny aranofo. Le maizatsika ny rafitra ety ivelany maharanofo atsika. Dia faharoa ao ny ara-panahy. Ary fahatelo ao ny ara-tsaina. Reo zany ilay maha-olona ny olona zany reo pasteur ara-panahy, ara-tsaina, ara-nofo. Misy mpino be da be manko zany pasteur hoe mahery mivavaka izy, mpanompon'Andriamanitra izy, mandany fotoana fivavahana izy kanefany misy zavatra tsy mandeha mihitsy ao amin'ny ara-nofony. Misy zavatra tena tsy mandeha amin'ny déséquilibre. Ohatra hoe ny tokantrano ny déséquilibre. Ny tsy mandeha amin'izay loatra zany ny tokantrano ny ara-bolany, ny fahasalamany, nefa izy mahery mivavaka be. Mahery mivavaka be. Misy ihany koa ohatra hoe tena izy tena mahery mivavaka be mihitsy fa ny saina tsy mivelatra. Tsy mivelatra ahoana moa le saina. Ohatrany hoe raha mijery ohatra hoe gentilisa, olona tsy mivavaka dia marani-tsaina lavitra noho izy. Izy nefa olona mivavaka nefa ny saina tsy mety mivelatra mihitsy dia ambakain'ny olona, ataon'ny olona totohatra fiakarana, tsy mety tena tafavoaka zany amin'ny fiainana. Zay zany le atao hoe midéséquilibre. Ny raha vao miresaka le équilibre zany tsika dia hoe tokony miara-mandeha daholo ny zavatra anankitelo ireo. Ny ara-panahin'le olona mandeha, ny ara-nofon'le olona mandeha, ny ara-tsain'le olona mandeha. Fa raha vao misy anankiray tsy mandeha amin'ireo zany dia midéséquilibre le fiainan'le olona. Ohatrany hoe ohatran'le fijerintsika azy hoe toko telo mahamasana andro. Ka raha vao misy amin'ireo toko anankitelo ireo misy anankiray tsy ao tsara dia mitongilana le vilany. Ka ny resantsika atao anatin'ity fandarana anankiray vaovao ity zany pasteur hoe délivrance et équilibre. Dia masahana mihitsy tsy miresaka ara-panahy fotsiny, tsy miresaka ny ara-bola sy ara-nofo fotsiny, fa miresaka maha-olona ny olona iray manontolo mihitsy izany izay. Ary miresaka mombana délivrance. Misy karazana olona manko zany pasteur ty misy zavatra anankiray somary tena mahavariana mihitsy. Misy karazana olona ohatra izy mety be ny fiainany ara-nofo, ny ara-bola mihitsy. Izy manana voninahitra, miditra ny vola, resaka miditra ny vola 50 millions, mipoaka ny affaire dia ny ray isan-kerinandro 150 millions, 200 millions. Mahazo tany, mividy tany ary, manangana trano ary, ny trano hoe tsy mbola tsy vita en cours de finition, etsy izy efa mividy tany hafa ndray, ny tomobile tsy mividy, makany andafy foana matetika. Nefa ny zavatra misy manana olana izy amin'ny zanany. Ary ao amin'le zanany ao tena misy zavatra tsy voavahany mihitsy, misy zavatra tsy voavahany mihitsy zany amin'ireo le zanany lahy zanany vavy ireo. Ao ny tena problème. Zanany vavy à l'âge de 15 ans, 16 ans dia efa manala zaza. Ary atory foana, narina foana. Sasatry mampigadra lehilahy any amponjy izy hoe tena izy olona ambony dia mitory lehilahy foana. Nefany le tena fototsy le olana tsy le lehilahy fa le zanany vavy. Le zanany lahy tsy maditra. Zany hoe tsy équilibré le fiainany, tsy misy équilibre. Le vola miditra fa misy zavatra manakorotana azy ao zay tsy mampatory azy. Tena vao mieritreritra an'le hoe akonana izy, vao mieritreritra an'le zanany izy dia tsy mahita tory amin'ny alina. Vao mieritreritra an'le zanany izy dia efa mila ho tapaka lalan-draha. Tsy te hieritreritra amin'ny fiainan'ireo zaza ireo mihitsy. Vao maheno problème amin'ireo foana, maheno problème amin'ireo foana, manana vision ngizabizy amin'le zanany
nefa tsy any am'le zavatra eritseretiny mihitsy no mitrango am'le zanany ny volana efa misy izy nefa mba makany am-piangonana ihany rehefa lady de rehefa mivavaka izy any am-piangonana mba ajain'ny olona asian'ny olona ajany tena hoe misy vidiny miaraka amin'ny costara mijidijidina tsara tena mikravaty mijidina mivoaka amin'ny tomobile izy tena ohatrany hoe olona tena tsiriritiny olona hoe tsy milamina nefa ao anatiny ao misy zavatra miady mafy be zany hoe tsy manana équilibre amin'ny fiainana izy tsy manana équilibre le ohatrany hoe mba makany am-piangonana manao adidy am-piangonana mba mivavaka amin'Andriamanitra tompo vonjeo reo zanako reo vonjeo reo vadiko ny vadiko mba jereo sinsisinsisy nefa ny tsy mety misy tena fiadanana ohatrany hoe vao maheno fio kely de ohatrany hoe vao maneno ny telefona de vao inona ndray reny ataon'ny vadiko tany inona ndray reny ataon'ny vadiko tany inona ndray reny ataon'ny zanako de misy korotana ohatrany ka izay no resantsika momba n'le hoe équilibre pasteur Frédéric misy zavatra efa manomboka mazava ihany am'le resaka hoe équilibre pasteur fa ny zavatra ny manetitika de hoe le ifandraisan'le équilibre sy le délivrance hita tokoa aloha fa misy karazan'olona tena any am'le resaka ara-panahy be de le fiainana ty am'le resaka ara-nofo sy le resaka ara-moraly zany tara be ary ino mahatonga ny olona sasany hoe raha ohatra am'izao le izy aloha tsy mivavaka aloha tsy de miditra lalina amin'ny fivavahana na mivavaka ihany fa somary tsy de miditra lalina loatra fa jere ty olona mpivavaka ty ary toatra ny sahirana ambakain'ny olona ary misy fomba fijerin'olona sasany ary mieritreritra manao hoe misy karazana kristianina arakaraka ny vavahany sy anompony an'Andriamanitra de ohatrany to sary hafa no hita mememitra ny fiainany mipotika izy dia ity moa zany ity fandaran'ity resanan'le hoe délivrance sy l'équilibre de manetitika ihany hoe reo zavatra anankiroa reo hoe zavatra mifandray raha jerena amin'ny fomba tsotra manko de ohatrany hoe zavatra mifanipaka le izy équilibre zavatra fandanjalanja eo amin'ny resaka ara-piainana nefa ny aty amin'ny ilany ray resaka délivrance navavaka fanafahana ohatrany tsy mifanipaka ihany fa izany pasteur misy zavatra ifandraisana any izy reo pasteur araka le terinao teo zany hoe misy olona tena mahery mivavaka be fa nytokantrano tena mikorotana terina hoe izy tena mivavaka de araka le terinao teo hoe misy fotoana le fivavahana ndray raha ny lasa manakorotana amin'ny fiainana de le izy zany zay mihitsy le équilibre zay le délivrance misy mifameno zany izy reo hoe raha misy asana devoly manakorotana ny fiainan'le olona raha misy hery maizina miditra ao anatin'ny fiainan'le olona de potehany io amy alalan'le délivrance sy le vavaka fa saingy koa nefany tsy hoe le devoly zay le fampianaranao ataontsika eto tsy miresaka devoly fotsiny tsika fa miresaka zavatra any anatin'ny saina mihitsy zany hoe misy zavatra tokony ataon'le olona amin'ny ara-nofo mahita manko sao tsika any amin'ny fiarahamonina misy karazana mpino kristianina ialako tsiny fa tonga de ahitsiko le resaka hoe tsy mahay miaina eo anivon'ny fiarahamonina zay de hitanao zany hoe tsy de tena any am'le resaka asana devoly fa mety misy zavatra hafa ka zay le izy tsy fahaizany miarahamonina zay mihitsy le zavatra tiako resahana pasteur Frédéric hoe tsy resaka délivrance tsy resaka devoly fotsiny tsy resaka ara-panahy fotsiny zany hatram'izay manko zao tsika raha mivao miresaka délivrance pasteur de tonga de devoly rano ray ny resantsika teto azonao tonga de miresaka famosaviana ray tontolo ara-panahy rano ray fa ity zavatra resantsika manomboka eto ty zany tsy resaka ara-panahy fotsiny fa miresaka zavatra mifandanja zany hoe ahatonga le fiainan'ny olona tena ho stable tanteraka tsy hoe mahery mivavaka be no ara-panahy nefa ny misy zavatra tsy tokony ho alamina ny anatin'ny saina zay ny fa mahatonga baiboly nolazo amin'ny oabolana hoe ny fahaizanao mandamy matsara noentina miady ka miresaka manko sao tsika tatoato pasteur miresaka le hoe kristianina matotra ara-panahy resaka maturité spirituelle zany hoe tena
tena tsy hoe mahery mivavaka fotsiny ianao de mifandray amin'Andriamanitra fotsiny de tsy zavatra fantatra ao akoatra ny fivavahany tsy zavatra fantatra ao akoatra n'le mitady an'Andriamanitra non tsy zay le izy fa misy zavatra tokony fantatra ohatrany hoe manodidina anao hoe manambady inge ianao manana zanaka ane ianao tsy maintsy mihina-kanina ane ianao tsy maintsy mihina-kanina ianao tsy maintsy mitady vola ianao tsy maintsy manan-janaka ianao ary tsy maintsy mikarakara tokantrano de ahoana ny atonganao ho tafiditra ao anatin'izay équilibre zay hoe afaka ny asana devoly afaka ny hery-maizina sy ny aretina sy ny famosavina nefa ao ambadika zay de tsy lasa hoe mpivavaka fotsiny ianao de olona ara-panahy fa manana ny maizy ianao ianao aranofo le fieritseretan'ny olona nle resaka hoe famatorana manko zao pasteur de misy karazan'olona zao mety diso jery araka zany fanazavanao zany satria ny olona mieritreritra hoe matotra ara-panahy de reny olona hoe mivavaka be de manoka tena de mivavaka foana ny androm-piainany de tsisy programme amina resaka fiainana andavanandro mihitsy fikarakarana ankonana de rehefa manontany ny fiarahamonina zany na fianakaviana lasa izy dadanareo de lasa mivavaka izy isanandro de misy olona mieritreritra zao ohatran'izany le famatorana ara-panahy ary hitako hoe isy karazana fahalalana sy tolotsaina be deabe ho raisin'olona ao anatin'ity fandarana tena zay mihitsy le izy pasteur zay mihitsy zany le izy hoe ao le tontolo ara-panahy ao le tontolo ara-nofo ao le tontolo ara-tsaina reo zavatra reo zany tsy afaka misaraka amin'ny maha-olombelona ny olombelona tsy hoe mivavaka ianao dia tsisy nininina fantatra ao akoatra ny fivavahany fa misy zavatra be da be tokony ho raisin'ny olona akoatran'ny fivavahany ary manodidina azy ary tena marina raha mijery any ianao ohatra ny fiainan'ny apôstôly andeo vakitsika pasteur asan'ny apôstôly toko faharoa vakina kely pasteur Frédéric angatako vakinao asan'ny apôstôly toko faharoa andininy voalohany hatramin'ny faefatra ny asan'ny apôstôly toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra ary nohony tonga ny andro Pentecoste de teo amin'ny fitoerana ray izy rehetra ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo ka nanenika n'ilay trano noingonany ary nisy lela maro mitarenafo ny seo taminy izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany ary samy fenony fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araky ny nampitenena ny fanahy masina azy zay de vakeo nge pasteur ery amin'ny toko faefatra andininy faharoa amby telopolo toko faefatra de ny andininy faharoa amby telopolo hatramin'ny fahatelo amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy sy ny faefatra amby telopolo ary ny ray fosy fanany ny olona rehetra izay nino ary tsy nisy nanona ny fananany ho azy na de ray aza fa niombonana avokoa ny zavatra rehetra nananany ary tamin'ny heribe no nanambaran'ny apôstôly nitsanganan'i Jesosy tompo ary fahasoavana be no tao amin'izy rehetra fa tsy nisy olona nalahelo teo aminy fa izay nanana tany na trano raha nivatra izany de nitondra ny vola vidiny ny zavatra lafo ka dia napetrany teo alohan'ny tongotry ny apôstôly de nozaraina tamin'izy rehetra arak'izay nilaina avy eo amin'ny andininy faefatra amby telopolo deo izy fa tsy nisy olona nalahelo teo aminy ahoanao zay fa tsy nisy olona nalahelo teo aminy jerenao nge pasteur raha mijery ny ten'Andriamanitra ianao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa feno ny fanahy masina zareo mitenina miteny tsy fantatra nivavaka ary tena nivavaka taitra ny olona manodidina ary tena feno fanahy masina olona ara-panahy taorianany eo amin'ny toko fahatelo nanao fahagagana izy nisy Petera sy Jaona amin'ny toko fahatelo ao i Petera sy Jaona nanangana an'le lehilahy malemy teo mba vadiny tsara endrika tena hitanao zany hoe niaina tamina fahagagana miracle fahasoavana fanafahana fa saingy zao koa eo amin'ny toko fahaefatra ny vakitsika teo andininy faefatra amby telopolo de tsy misy olona nalahelo teo amin'izy reo zany hoe raha tsy olona tsisy olona nahantra mihitsy tsisy olona nahantra zany hoe teo le ara-panahy stable tsara tonga ny fahagagana nety tsara ny tonga ny fitahina eo tsara nanana fifaliana fa saingy zao koa ny ara-nofo tsy hoe variana mivavaka be tao fotsiny zareo de nahantra fadiranovana de nampalahelo de nindrana vary raika poketsy non ambara baiboly hoe tsisy nalahelo ny dika le tsisy nalahelo de tsisy nahantra
safia zany ny fivavahana kristianina tena hoe tokony fivavahana atsapana fanovana tsy hoe andovan'ny fiainana mandrakizay fotsiny dia andovan'ny lanitra dia andeha ho any an-danitra fotsiny fa mila équilibre ny fiainana ranofo eto fa tsy possible mako pasteur raha hoe ianao mahery mivavaka ianao manamasy tena be ianao manjoto mifady any ary ianao ho any an-danitra nefa neto mikorotana dia ny olona manodidina anao koa miara-mikorotana aminao mikorotan-tsaina mikorotana rabola ny fianakavianao tsy mihinan-kanina zany grave be zany fa mila hoe tena hoe ny any an-danitra ozy volazan'i Jesosy ndray anao ny ety an-tany takiny any an-danitra zany hoe lay fiainanao any an-danitra any azo satany ety ambony tany modèle nivavaka nampianarin'ny tompo zay ao anaty modèle nivavaka nampianarin'ny tompo zany hoe afaka miaina amina fiainana mahafinaritra ianao tambonin'ny tany melohany idiranao any amin'ny fiainana mandrakizay ny Jaona toko 7:7 dia milaza manao hoe ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra ndriga namono fa zao Jesosy avy mba nanana ny fiainana sady nanana be dia be zay ho avy aho izy Jesosy ananareo fiainana ary nanana be dia be le fiainana resahany azavaiko tsara zaho izy mba hanananareo fiainana io fiainana io dia le eto ambonin'ny tany zany hoe eto ambonin'ny tany nefa manana fiainana dia sady hananareo be dia be dia le fiainana be dia be indray any an-danitra no zarain'i Jesosy tsaroa tsara maka hoe anana fiainana sady hananareo be dia be le be dia be any an-danitra fa le fiainana eto ambonin'ny tany zava-dehibe pasteur zany ny ananantsika le hoe équilibre azonao tokony anana an'io ny mpiny tokony anana an'io ny mpanompon'Andriamanitra tsirairay avy na ny pasteur ary ho ampianarintsika eto zany zay iresika zava-be dia be momba an'io tsika pasteur momba na fiainam-panambadiana maninona ny mahatonga ny tanora mikorotana ny mahita ianao tena hoe olona tena mikorotam-panambadiana devoly ve io ty zavatra resantsika eto ty zany tsy devoly fotsiny fa misy fanapaha-kevitra diso ny raisin'le olona ohatra fanapaha-kevitra diso ny raisiny tamin'ny resaka fanambadiana ohatra dia ao anatin'ny tokantrano izy tsy miadana mihitsy korotana lehilahy misolo lehilahy foana misolo lehilahy misolo vehivavy le izy tsy voatery ho devoly fa misy fanapaha-kevitra diso ny raisiny misy ohatra resaka hoe fidiram-bola mikorotana tsy ny mandeha amin'izay loha ny fidiram-bola mahantra fa diranovana izy bokany trosa mety ho devoly kanefany a mety nisy fanapaha-kevitra diso ny raisiny koa tany aloha na tonga azy tafiditra atao anatina trosa zay no mahatonga antsika miresaka le hoe délivrance et équilibre zany hoe tsy miresaka fanafahana mombana devoly sy anao fotsy tsika fa miresaka hoe mombana fiainana iray manontolo ampianatra ny tanoritsika fanapaha-kevitra manahoana ny tokony ho raisinao rehefa hanambady ianao fanapaha-kevitra manahoana fa tsy hoe rehefa mitsofoka ao anaty fanambadiana ianao na ao anaty fiancé vao hitady vahaolana trop tard vo eo zao androany maraina nisy anabavy kely ny resaka tamiko efa be voka be izy dia zany ny resaka andrasany amiko pasteur zao zay zao efa be voka be efa 20 volana nefa le lehilahy miaraka amiko izy le rain-janako mitady tsy hanambady andray non tsy voatery ho devoly mety ho devoly izy ho jerentsika moa zany le izy hoe rehefa manahoana izy io ny devoly satria misy tena ozina tokoa reny dia rehefa manahoana izy io no hoe misy fanapaha-kevitry ny saina hoe sain'le olona mihitsy no diso fandraisana fanapaha-kevitra ary io rehefa diso hoe ny devoly eny mitadirika foana rehefa tsy mahay mandray fanapaha-kevitra tsara ianao dia mikendren'ny devoly ianao ny anapotika anao foana dia ho ianarantsika zany zay pasteur resaka tontolona fiainana kristianina amin'ny akapobeany atonga ny fiainan'le olona ho équilibre tanteraka ho stable tanteraka amin'ny lafiny rehetrarehetra no resantsika eto na ara-pahasalamana ara-nofo ara-panahy ara-tsaina tena hoe fiainana be dia be zay ny zavara ho resantsika zany pasteur amin'ity fandarana ray vaovao ity ao anatin'le fandarana ty moa zany pasteur dia izy fijoroana vavolombelona izay somary miova kely le fijoroana vavolombelona satria tsy itsika no hitantaran'le fijoroana vavolombelona fa le olona mihitsy no hitantaran'le izy ao anaty fandarana pasteur asa raha mazava zay mazava pasteur ary manaitra tokoa ny hoe ny apôstôly zay nisan'ny taratra atao anatin'ny baiboly ny maha kristianina dia nazava tsara mihitsy ny eto ny andiny fiefatra amin'ny telopolo hoe airy zareo zany tsy feno fanahy masina be fotsiny na hoe nahery be dia ny teny amin'ny teny tsy fantatra dia
fa anisan'ny zahatra anankiray nitsindren'ny baiboly mihitsy hoe tena nanana fiainana anisan'ny tena stable ry zareo tao anatin'izay fandraisana ny fanahy masina zay ary hitako hoe misy rindrina tsy maintsy mirodana ihany satria zao misy ampahan'olona aty amin'le resaka tontolo ara-panahy zany hoe vao misy zavatra mitranga anankiray de hoe devoly io tsy maintsy fanahy ratsy ny eo ambadika io herymaiziny io satana ny eo ambadika ao famisavina de misy karazan'olona ndray aty amin'ny ilany mifanohatra am'izay ndray nefa hita devoly zao hita hoe tena asana devoly le zavatra mitranga famisavina fa izy tsy manaky misy ranga zay moa zao ny azy momba teniny io izy moa olona mpandalina be izy sady nisan'ny olona manam-pahaizana ihany keo io izy ranga ty tsisy an'izany devoly zany fa ianao izy rehefa tsara toetra ianao de ianao zay ny andriamanitra fa tsisy an'izany andriamanitra zany izy ary revo ianao ndray izy ny ratsy toetra ratsy fitondran-tena manahirana amin'ny fiarahamonina misy ny fisinao de ianao zay izy ny devoly izy tsisy an'izany resaka fanahy zany fa io zavatra fampiresahana fotsiny de misy karazan'olona zany tena hita zao mihitsy famisavina tsy aretina normal tsy aretina resaka hoe microbe na virus na ohatran'izany fa hitanao mihitsy asana devoly le zavatra mitranga fa le olona tsy teanaiky mihitsy hoe misy zany devoly zany ery amin'ny ilany ndray zany misy olona ndray miteny vo mafanafana hoditra kely le zazakely tratry ny rivotra de asana devoly io na hoe nararikibo fa ninana sakafo terianana tery de tafiditry ny loto de misy zavatra ohatrohatran'izay zany misy olona mijanona aty amin'ny ilany aty de misy olona mijanona aty amin'ny ilany aty ka nisan'ny zavatra mila fatatsika de hoe mila mianatra tsika ny hevitra andriamanitra makasika amin'ny fiainatsika ary makasika ny lalana tokony izoratsika am'izao fotoan'izao mariny zay paster izy doko mazava angamba aloha zay paster zay fampidirantsika amin'ny rahalandro an'izay hiditra lalindalina moa zany tsika ho amin'ny manaraka satria tena hoe atao zay atonga ny olona ho afaka atao zay atonganao anana équilibre ary za tena miteny reto pijereto paster mahazo matoky ianao fa atao mpanaranao zao fandarana zao mahafinaritra nge paster le manana fiainana équilibre za mahatsapa an'izany mihitsy amin'ny fiainana zany ny anisan'ny mahafinaritra efa nandeha an'le fiainana mitongilany tsika le hoe tena mahery mivavaka be tena mafana fo be nefany bokany tsosa fa mafy be mieritreritra an'izany paster le hoe tsy manakanina zara raha manana akanjo fitafiana ray de efa hitatsika zany fa afa le hoe manana équilibre hoe tena ao tsara le ara-panahy paster ao le ara-panaka io moa resantsika lalindalina io za mino fa hotahin'andriamanitra zay tompijery mpanaraka amin'ny fandarana ary nombotsika ary miara feno fahasoavantsika ao anatin'izao fandarana zao pasteur Frédéric fa zay ngamba aloha ny azontsika andresana androany de manaraka hidirantsika lalina am'izay lalina tokoa satria hidikiditra lalindalina tsotra n'ireny le fampianarana teo aloha rehetra reny no renesitsika eto fa somary hiditra lalindalina atsany anaty raha atsany anaty rasy lalan-draha mihitsy no hidirantsika lalina izy ty fa de ndreo vavakantsika isorany tompo ary misaotra raha io noho ny amin'ny fahasoavanao sy ny fitahinao raha afaka niditra teto zay androany tam'izany fampianarana zany faly satria fata rehefa mombanay ianao ary mitanay ianao manateny zay fa zany fampidirana androany makasiky nyty fandarana ray vaovao délivrance équilibre ty de atonga anay ho lasa lavitra tokoa ary iainga vaovao tokoa miaraka aminao misaotra raha io hotahinao rery tompojery isy mpanaraka ny fandarana reto amen zay pasteur de miraso hotahin'andriamanitra hotahin'andriamanitra tompoko eleo matoboka